Teresaka aminareo androany ny amin'ny tsy menomenonana. Lohateniny afatra dia hoe aza menomenona. Zao ilaza zavatra ray ary tena mahitsy azy zao nilazan'ity. Tsy hoe zao akory ny fotoana voalohany ampianarako tamin'ny fiainako ny amin'ny tsy fimenomenonana. Fa tamin'ny fiandohan'ny taona ity tsapako toy ny teny zavatra tamiko izany Andriamanitra ary tena mino aho fa tena tiany hozaraiko amin'olona izany. Petraka fotsiny andro maraina dia nivavaka. Dia tsapako mihitsy ny tompony teny tamiko hoe raha mbola menimena amin'ny zavatra iray ianao aza mandany andro hivavaka ho an'izany. Dia avela kely eo vetivety aloha iny. Raha mbola menimena amin'ny zavatra iray ianao aza mandany andro hivavaka ho an'izany. Hitanareo, Andriamanitra tsy miandraikitra fimenomenonana izany. Tsy mamaly fimenomenonana izy, mamaly mivavaka amin'ny finoana izy. Ka rehefa mivavaka isika, raha mino marina isika fa mandray antsika Andriamanitra, ka hoe izy dia miasa amin'ireo tranga izay afaka handradray antsika fa iova dia tsy misy antony tokony himenomenona antsika ny amin'izany mihitsy. Amen. Ary raha tena mino ary tsy manamaiva an'ity zavatra ity mihitsy aho fa hitanareo manantena sy mivavaka ary mino fa rehefa mitory aho dia mitondra teny avy amin'Andriamanitra. Fa tena hitako fa misy karazana teny avy amin'Andriamanitra izay ilaitsika voaka dia lazaina hoe mila zavatra mihitsy Andriamanitra ary na dia teny tsotra mihitsy azy zany. Za mino fa Andriamanitra maneho ahy dia tiany hitondra izany eo aminareo aho fa ireo menomenonana rehetra izay mitranga etỳ antany. Ary firy aminareo malala aloha fa feno fimenomenonana ny tany izao. Zany izao ohatra ny hoe eny amin'izay rehetra alehanao dia tsisy afa-tsy fimenomenonana, ngonongonona, menomenona, ngonongonona. Dia hitako fa mandratra ny fiarahamonitsika mihoatra noho izay afaka heverintsika izany. Hitako fa mandratra fianakaviana izany. Hitako fa mandratra ny fiangonana. Ary misy olona tsy tokony menomenona dia tokony ny kristianina no havita manao an'izany. Dia mino aho fa ny fanafody ny fimenomenonana dia ny herisetra amin'ny fanatim-pisaorana sy fankasitrahana. Dia te hizara fanazarana kely aminareo aza hitako fa afaka ataonareo eny foana. Za zao efa nanao ity ary hitako fa tena mamelombelona izany. Dia fijanonana matetika isan'andro izany. Dia manao hoe tompo te hiaina fotsiny izao fotoana misy azy ao. Hitanareo matetika sika tsy fokarivotra ihany sika fa tsy tena miaina ny fotoana izay misy antsika marina. Ohatr'ireny anatina sehatra avy ny fahasorenan-javatra eny sika ao anatin'ny fiainantsika ka ny ankamaroany androntsika dia manidina fotsiny ka rehefa alina tsy tena malala loatra sika hoe inona ary nataontsika dia haintsika fa nasorena izany ary tsy tena nankafy loatra izany andro izany sika dia hitako fa tena fahazarana tsara ny mijanona matetika isan'andro dia milaza fotsiny hoe zao tompo hiditra amin'izao fotoana izao aho ary tena hiaina izao fotoana izao dia hisaitsaina izany dia hiteny amin'Andriamanitra izay mampisaotra anao amin'ny fotoana manokana amin'ny fiainanao io. Za zao nanao izany tamin'ny fomaraina, efa nanao izany foana hatramin'izay. Ary rehefa isaina mikasika izay mampisaotra andray aho zao ary izany zao dia afaka andehanako amin'ny karazan-javatra amin'arivony fa raha misaina izay mampisaotra any amin'izao aho azonareo tena feno fisaorana maheto androany fa misaotra koa fa eto nareo satria za efa nanao izao. Tsaroko ny fivoriana izay nataoko tamin'ny vao nanomboka ny fivoaka ny asa fanompoako izay tsy nisy afa-tsy olona sivy teo dia ny 5 amin'ireo olona izay netiko ihany. Ka tena feno fisaorana fa eto nareo androany satria tsy tena afinatra loatra raha toa tonga eto nefa ianareo tsy ho akory. Amen. Ka tokony feno fisaorana nareo fa eto androany. Satria betsaka izao ny olona any an-trano any miasa saina dia mandresy ny adi-piaina na miady amin'ny olona ary tsy isan'izany nareo raha amin'izao arivo izao fa eto nareo eto an-tranon'Andriamanitra. Feno fisaorana fa eto amin'ity trano mahafinaritra ity androany satria za efa nitory teny tamin'ireny toerana tsy dia tsara jerenireny. Tsaroko izao za nitory tamin'ny efitra filanonana dia efitra izay karazana efitra fivoriana kely ireny izay arabaka teny. Ny ekipanay no mila tonga taloha tany dia nanadio ilay filanonana ny sakafoanana avy tamin'ny ala dia izay vao afaka nitoriana teny. Dia tsaroko Andriamanitra teny tamiko tamin'ny tena fiandohan'ny asa fanompoanay.
raha afaka tsy menomenona ny am'izay toerana anaovanao fivoriana ianao de ho avy ny andro ahafanao mandeha indrehetreny amin'izay tianao de zao hitantsika zao zany ankehitriny fa mila mandeha miatrika toerana mafimaro sy sarotra de mahita olona maro tiako mba hoenareo kely ty betsaka ny olona tsy mba tongeny am'izay tiany atongavana mihitsy satria tsy mijana menomenona izy am'izay toerana misy azy. Aleo averiko indray zany betsaka ny olona zay tsy tonga amin'ny toerana zay tiany atongavana satria tsy mba mijana amin'ny fimenomenonana ny amin'ny toerana misy azy. Ny teny hoe menomenona midika hoe mijanona na mandridray alina. Ka raha te hijanona eo amin'ilay toerana misy ianao de menomenona foana amin'izany. Ary tena afaka mampanantena anareo mihitsy fa mbola eo foana nareo amin'izao sy ny amin'ny taona ho avy. Fa raha te hiala-iarina amin'izany trangam-piainana izany ianao de manomboa miderin'Andriamanitra. Rehefa midery ianao de miarina koa, rehefa monimony ianao de janona. Marina zany me fiderana ny tompo. Zavatra tsotra indrindra eto tany ange zany monimony zany. Tsy mila andramana zany. Nofontsika de atsika foana zany, ary samy mitondra izany foana mandra-pivelin' Jesosy indray. De tokony ho fehezina andeha araky ny fanahy zany. Ary nofo tsy tia izany tsy milamina na elingelenina na sairanina amin'ny zavatra izany mihitsy fa amin'izany fotoana izany de anomboka hita taratra eny amin'ny endrika ho eny. Iteny koa ny vatanao de hisy fihetsepo hitsangana de hitako fa Andriamanitra mitady atsika anaitra ny olona de anotsana azy mba ho tonga karazan'olona tsy mitaraina na monimony na mitady atsoina fa tena olona mpisaotra sy mpankasitraka ho amin'ny zavatra kely rehetra zay afaka hitantsika isaorana sy ankasitrahana. Maniry za mbola ino fandrina tsy de maso loatra ka mbola ino fa ho azonareo zany androany de nareo mihitsy no ampianatena amin'izany. Haiko fa mandrebetsaka ny amin'ny tokony mpisaotra sika fa za mino hoe afaka manana herin'ny fisaorana amin'ny fiainantsika sika. Hitako fa ny mpisaotra de tena manan-kery. Ary za tena voakasiky ny fimonomonona na fitaraina ny fikonongonona izay mitranga ety an-tany ankehitriny. Betsaka zao ny olona no menomenona ny amin'ny governemanta. Tena nini everinao de tena misy mihitsy ny olana zay ilainy etikevitra de mila triatsika ireny de manao zavatra mikasika an'izany. Hitanareo zao fimenomenona tsy mahavita nininina, tsy manova nininina zany. Ny any ataon'izany de mampifaly devoly de vao maika izy lasa hoe ataovy mihitsy ry olona dala migongonona ihany memenona de aza manao ninina amin'izany. De zany no ataon'ny olona menomenona fa tsy manao zavatra mba hanovana izany izy. Aleo fa ilaza zavatra izay mahaliana anareo Abakoka de ny monimonina. Baiboly milaza hoe tonga teo anatrehan'Andriamanitra ny monimonina izy. De hainareo ny navalin'Andriamanitra azy, nanome fahitana azy de nanoratra izany mazava tsara mba ahafahany izay mandalo rehetra ho afaka mamaky izany. Tena tiako zany. Io zany ilay mpaminan'Andriamanitra izay monmonina teo amin'Andriamanitra. De hoe Andriamanitra taminy hoe manaova jery lavitra. Tsy mila fimenomenona ny sika fa mila jery lavitra. Tsy voatery imenomenona ny amin'ny governemanta sika na ny firenena. Ny ilaina ataontsika de maka jery lavitra, ijoroana de manao ny tokony atao sy mino fa Andriamanitra afaka mampiasa antsika mba hanao fahasamihafana. Martin Luther King zao no monimona tamin'ny rasisma fa manana jery lavitra ny anova izany izy. Amen. Tsy hatsaranao akory ny fimenomenonana ny amin'ireo trosanao rehetra, manaova jery lavitra ny ilanao amin'izany. Tena tsara zao zany. Tsy hatsaranao akory ny fimonomononana ny amin'izay iverinao fa mariazy ratsinao, maka jery lavitra, mivavahanga atao Andriamanitra. Inona no afaka ataoko? Atsara koa zao. Misy zavatra afaka ataonao amin'ny alalako ve? Atsara koa zao. Hitanareo ilay fipetrapetrahana sy tsy fiesana de mipetraka fotsiny eny de mitaraina ny amin'ny zavatra rehetra izay tsy mety fa vao maika mampitombo ny olana, vao maika izany tsy atsara zavatra mihitsy. Mila hery ny menomenona. Fa manamainanao koa zany. Tena mikitroka ny fiainana avy eo aminao zany.
betsaka ny zavatra tena mampisaotra raha ny amin'izao feny fisaorana fa tsy marary andoha androany satria nisy 10 taona sady mitory no marary andoha be tsy nisy olana lala zany le mifo andeha hitoriana ianao tsy maninona fa imbetsaka mihitsy eo ampitorotena eo toreny misy manindrondreny eo amin'ny masoko eo tena feny fisaorana androany lamosiko tsy maninona satria nanana olana tamin'izany taloha ary 2 taona teo eo angamba dia nisy zavatra tena narary tao amin'ny lamosiko ary efa bolana dia tsy nisy nalala fa mbola nitsangana nytoroteny foana fa raha vao nanomboka niala teo amin'ny alitara saika tsy afaka nietsika ary feny fisaorana fa tsy manana aretina andoha androany sady tsy misy aretin-damosina koa amen feny fisaorana fa tsy tena hita antitra mihoatra ny tena taonako lehibe zany halleloja feny fisaorana fa raha zao taonako zao andriamanitra namehany fahasoavana ho any amin'ny gymnase dia ifeny lanjako intelo isan-kerinandro mila hitanao ny ozatra amin'izao vehivavy zao jereo nge zany halleloja mbola miantsena any amin'ny fiantsenany madama tanora ihany zao hitanareo misy toerana izay andehananao ny antsena misy toerana izay manomboka andehananao toreny hoe misy zavatra rehetra efa totany miaraka daholo any dia natao any be antitra zany fa za tsy mandeha any za mbola eto aty amin'ny azo lazaina fa mafy tena faly fa afaka niodindray androany satria efa 2 herinandro zao tsy noditany efa tsy androko indray zay ahitana ny alikako tena faly feny fisaorana amin'ny zavatra rehetra dia za zao rehefa miditra amin'ny avion andro any ariva dia aka fotoana kely amin'Andriamanitra dia anao hoe ina koa mbola mampisaotra ary zao hitako fa raha mba maheritreritra koa sika mifakana fotoana isan'andro lazana hoe Andriamanitra inona zao no mampisaotra amin'izao afaka raisinao zany fotoana izany afaka ho anao zany fotoana izany dia ho gagy ianao ny amin'ny ampahirezany ianao rehefa manao zany ianao misy mahazo lazaiko ve androany hitanareo tsy misy olona tsy hanana zavatra mampisaotra zany mihitsy eto zao feny fisaorana tamin'ny maraina rehefa nifoy hoe Andriamanitra misaotra anao fa afaka mandeha dia miteny dia mahita sy mandre tena magaga izany Filipianina 4:4 aza manahina manana fanahinana amin'ny inona amin'ny inona ao anatin'izany ny olanao fa ao anatin'ny tranga sy ny zavatra rehetra aoka ny vavaka sy ny fangatahana ilay atao tsy mijanona miampy fisaorana no tohizana anaovana ny fangatanareo amin'Andriamanitra zany tsy midika hoe aza manana fanahinana amin'ny inona fa ao anatin'ny tranga sy ny zavatra rehetra aoka ny vavaka sy ny fangatahana fa tsy ny fimonomononana hitako fa rehefa tsy misaotra mihitsy sika dia afaka milaza sika hoe za olona tena mpisaotra fa ny baiboly milaza hoe aoka mpisaotra dia lazao zany misaora dia lazao zany no tena manome fahafaham-po ny fanahy masina hitako fa tena manakana ny fanahy masina mahafinaritra sy mahasoa ary ilay mahery sika mba tsy hahatonga antsika ho tena anao izay tiana atao amin'ny fiainantsika raha vao mononmonina Tesaloniana 1:5-9 hatramin'ny 7 mbola zavatra afaka ampiasain'ny olona ankehitriny ve zany za tsy milaza fa tsy misy zavatra ho afaka hitarainanao mihitsy fa milaza kosa fa tsy asoanao zany ka tsy misy antony tokony andanikery amin'izany ntsony akory manana karazan-kery amin'ny fiainanareo nareo za mino fa nasehoan'Andriamanitra azy zany ray mandeha fa ny tsirairay avy sa manana ny heriny daholo hatrehan'ny fiainany ka raha vao laninareo amin'ny adalàna zany dia tsy manana ny hery izay ilainareo amin'ny tena zavatra izay niantsoan'Andriamanitra ho ataonareo nareo dia za zany dia tena mitahiry tsara ny hery rehetra izay azoko mba ahafahako manao izay ataoko izao an'Andriamanitra dia araka izay azoko atao tsy manan-kery tsony olaniana amin'ny atezerana fa mila heribe zany tezitra zany hoe ny fihetsem-po 2-3 andro eo dia tena areraka anareo tanteraka ary tsy manam-potoana amin'izany ntsony koa tsy manam-potoana ny ho tezitra zany foana amin'izay zavatra kely mitranga amin'ny fiainako izay tsy nandradraiko akory tena fenota zany ny fiainana Tesaloniana 1:5-7 mifaly mandrakariva amin'ny finoanareo dia miravoravo manana fo faly mandrakariva dia mario fa tsy zao ny lazainy mahatsapa faly mahatsapa ravoravo lazainy fa mifaly dia miravoravo
Hitanareo tsy voatery atsapa zavatra nareo vao mba ho zavatra. Tsy voatery atsapa fatokiana vao mba atoky. Afaka malala fa zady matoky. Tsy voatery atsapa ho tia olona de ho tsara amin'izy ireo. Zay vao mba ateo ty sy ho tsara. Raha amin'ireo olana lehibe izay ananantsika de miandry atsapa ho tia manao zavatra sika. Zay vao mba tia anao zany. Afaka ny ilay olona zay nampaherezin'Andriamanitra zany sika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina de afaka miaina amin'ny lafiny ankoatran'ny fihetseham-po. Aza mitsatra amin'ny vavaka mihitsy. Mivavaka tsy mijanona. Menara fomba vavaka mety aminao isan'andro ao ka ny vavaka ho toy ny fofinaina mihitsy de mba hivoaka siditra amin'ny fiainanao mihitsy zany. Misaora amin'ny zavatra rehetra, ninona mety ho trangam-piainana eo. Aoka ho mpisaotra sy mpanome fisaorana. Zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, ilay mpaneho sy mpanelanelana ny sitrapony ho anareo de aza mamono, manaisitra na manala ny fanahy masina. Hitako fa tokony atabantsika daholo zany rehetra zany. Hitako fa rehefa faly sika de ravoravo am-po de mivavaka sika, misaotra an'Andriamanitra amin'ny trangan-javatra rehetra. Tena manokatra varavarana misokatra ao an'Andriamanitra isana mikery zany eo amin'ny fiainantsika. Hitako fa ny fitarainana, figonongononana, fitadavan-diso de mbola olana lehibe lavitra noho izay mety ho afaka saintsika. Ary tena manolo tena fenoa amin'ny fiainako mba hanaovan'izay azoko atao rehetra mba isaorana an'Andriamanitra sy ilazy zany. Ary tsy amin'Andriamanitra iray ihany fa olon-kafa koa. Mila lazaintsika amin'ny olo eo amin'ny fiainantsika fa mankasitraka azy sika hoe mankasitraka azy. Hitanareo ny zavatra mampisaotra azy ao, feno fisaorana noho ny amin'ireo olona izay manampy anao izay iantson'Andriamanitra ho ataoko. Da za zao tamin'ny maraina mialohan'ny andehanana taty de niresaka mikasika an'io tena mahagaga mihitsy ireo olona rehetra zay omen'Andriamanitra mba ampitranga zavatra ohatr'izao. Tsy azonareo an-tsaina mihitsy nisan'ny olona izay ilaina mba hahatonga anareo eto ny lady maraina de mampipetraka anareo mahafinaritra tsara eo, ankafi izay rehetra amitranga de avy eo hodindray, anana zavatra atao de isakafo de hody. De zaho tena mahagaga ny ambetsaky ny asa izay ilaina sy ireo olona manao antsitrapo. Ary tena mahamenatra raha to ka tombotsoa be ny fahafahana tonga eto nefa tsy manana sainany mba hisaotra akory ianao, nefa tena mailaka ny anankina rehefa misy zavatra kely tsy tianao. Zany zao no isan'ny zava-doza indrindra zay ananantsika ankehitriny, fa tsy misy miseho mihitsy ny amin'izay fankasitrahana an'Andriamanitra ny mba hoe aingana ohatr'izany. Amen. Nanapa-kevitra tamin'ny fanomanana izao afatra izao satria efa fantatro melo kely fa hitory izao nanapa-kevitra fa tena haka herinandro valo de hiazona lisitra zavatra izay nitranga tamiko izay tsy nomaniko loatra, izay tsy nandrandraiko kanefa tsy nety sady nahatezitra. Ka rehefa tonga amin'ny faran'izany lisitra zany de afaka ampiasaiko atao afatra zany. De rehetra zao le zavatra nitranga tamiko tao anatin'ny valo herinandro lasa. Rehefa nanao zao afatra zao tamin'ny herinandro lasa de nisy 3:30 fa zao nana 7:30 ao anaty lisitra. Vao nahazo 2 tamin'ny maraina. Ny zavatra voalohany izay nitranga tamiko teo am-panomboana ny lisitra de nisy ratra kely tao amin'ny lamosika tamin'ny gymnazy. Latsaka teo amin'ny latabatra ny ranonay fitaovana fampangatsiahana ny biraoako. De nisy tapaka ny oako. Folaka ny cheviako. Nanadino entana tany amin'ny avion mpitaizan-dreniko de efa niantso efindroa zao. Zao. Karakaran-dreniko zay efa 7-valopolo taona. Nentoaniko zay efa 9-valopolo taona. De miravavy ireo zay efa ndrafivavy koa. Tena mahagaga. Tena mahagaga mihitsy izany. Vao nalefa tany amin'ny toerana fitaizana beanitra vao aingana ny nentoako avy ao trano de nanao trano izay nisy olana karakara azy ihany koa izy taloha. Rehefa tsy voakarakara zareo tsony izy de nalefa zareo tany amin'ny fitaizana beanitra de nantany any tany amin'ny fitaizana hoe rovina no afindra koa ny nentoako. Tianao ve raha afindra miaraka mamanao amin'ny efitra misy azy izy hoe atsia? Tsy mety zany fa ory zareo manina moa fa hoe minoana nareo fa tsy mety. Misahirana eo nareo. De misy zavatra mitranga foana de hitanareo tena tiako ry zareo tena karakaran zareo foana mandra-pialan'izy ireo ety fa ny olana de hoe rehefa miankina aminao ohatr'izany ny olona de tsy hainao mihitsy hoe rovina izy no mila zavatra raha ianao re zany. Nina tianao na tsy tianao atao de ianao foana ihany manao zany.
tsy mampaninana ny amin'ny lafinilany tany aza fa mahazo antso avy any amin'ny fitaizana mpianatra dia mila mananantoka fa misy olona mahavita izay tokony atao. Dia ny antso indroa ny fitaizana mpianatra ny amin'ny resaka amin'ny mamako. Mandraraka vitamina mena tamin'ny lampam-pandriana fotsy aho. Dia evina maka fitaratra tamin'ny baolina golfa tamin'ny fianaran'izany. Mila nandany vola izay tsy nomaniko aho nohona lampam-pandriana izay tsy noheveriko soloina akory. Ny aribana tena fa voninareo. Voasaringotry ny atina akanjoko ny ankibeako. Dia voasito ny ankibeako teo amin'ny laferako. Ny ankibeako. Voasaringotry teo anelanelany ankibe tongotra sy ny manaraka azy. Dia nanao ohatran'izao aho, dia ny tongotry lasa ohatr'izao, dia ny fotra ny tongotry dia lasa mainty sy mangana. Rehefa nasehoko ny mpitsabo azy zany satria tia nanantoka hoe tsy nanina dia izy hoe ataoko fa voadonanao ilay izy fa hoy aho hoe tsy any marina voasaringotry ny antony tamin'ny atina akanjo ilay izy. Dia izy hoe tena tsy mbola naino zavatra ohatr'izany hatramin'izay niainako. Tena manan-talenta mihitsy ianao vita izany. Mila miteny amin'ilay nentoako aho tsy handeha irery satria tsy mahazo mitondra fiaratsony izy fa efa 20 taona. Izany zao tsy nafinaritra dia mila nanolo teleny mamanay aho fa tsy mahafaka maheno izany intsony izy raha tsy atao faran'izay mafy izany dia mila nitady ray ho azy izay ilay afaka asiana fihainoana amin'ny sofina mba tsy hanadalan'ny olona rehetra intsony. Dia nandeha tany amin'ny spa, nanapa-kevitra hoe mila massage. Dia nivoaka ny tanàna ka nandeha tany amin'ilay spa ary izany zao dia tena hôtely tsara satria henoko hoe tena manana spa tsara hono izy dia nankany aho sady nazo massage tsara nankafy izany dia nivoaka namoaka ny akanjoko tao amin'ny tiroara dia nakao amin'ny efitra fisoloana akanjo dia rehefa tafakanjo aho dia tsy hitako ny patalohako. Dia teo any saina hoe ina ary zany no ataoko. Dia nanao ilay peignoir indray aho niverina tany amin'ny tiroara nijery indray dia tsy tao izany. Nijery manodidina an'izany fa tsy hitako. Na zany na tsy zany aloha hitako hoe tsy adiniko tao amin'ilay tiroara ny patalohako. Na hoe navelako teo amin'ny tany dia nisy olona anankiizany dia nanao zavatra taminy. Ka tia zany. Mila mody any an-trano. Tsy mipataloha. Dia nanao ny peignoir alay fisaretsany zany nanao ilay peignoir dia niakatra ny tohatra tao amin'ilay hôtely tsara teo amin'ny ilay birao. Izay neviko ka nanao hoe manana olana manokana mihitsy aho. Ataovy an-tsainy izao tsy hoe tsy fantatr'olona akory aho. Zany tsy hoe tsy hitanareo efa hoe dia hoy izy hoe afaka ampiako ary ve ianao hoe tena very ny patalohako. Dia izy hoe very ny patalohanao. Hoy aho hoe tsy tao amin'ny tiroarako ilay izy lazainao izany fa nisy naka ny patalohanao. Hoy aho hoe tsy mihevitra hoe nisy naka izany fa nanan-javatra hafa izay mety tiany kokoa noho izany fa mety tsy tafiditra tao fotsiny. Dia nampaniraka olona niaraka tamiko izy dia nijery tany amin'ny fanasàn-damba rehetra dia nijery tany amin'ny fametrahana akanjo rehetra fa tsy nanana pataloha dia hoy aho amela hody any an-trano amin'ny peignoir zany ianao satria izany ihany fomba ahafahako mody any. Hoy izy hoe izao no ataoko anao tazony ihany iny fa afaka ataonao fahatsiarovana iny. Avy eo niteny izy hoe andraso kely ary manana hevitra aho izy hoe manana toeram-panomezana izay any akaiky ny reception. Hoy izy hoe makeny fotsiny ianao dia omendry zareo pataloha ray dia hoy aho hoe eny ary za zany mila mandeha amin'ny reception mihajo io miaraka amin'ny peignoirako. Ny ankamaroan'ny olona manala hoe iza dia ho any amin'ny toeran'ny fanomezana dia anao hoe afaka omenao pataloha ray avy eo ka iny izao nandeha tamin'ny lalan'ny reception iny. Hoe andeha ho any amin'ilay tsena ny fanomezana dia nisy madama nanao hoe fa natsondry zareo sady aho. Nanome pataloha ray izy dia lasa nody aho. Tena nahita fahafinaretana mihitsy tamin'ity. Farany arivan'iny ny antso haintelo zareo dia nanao hoe hitanao madame Meyer hitanay ny patalohanao mipetraka teo amin'ny birao foana ilay izy fa nisy olana nanarina azy tamin'ny boky ny fanaovana rendez-vous ka tsy tazana dia hitanareo izao za mino fa nandamina izany zavatra ny ho Andriamanitra mba hananako tantara ho lazaina aminareo. Dia ity ny zavatra tiako lazaina raha mihevitra ianao fa tsy afaka ho ampiasain'Andriamanitra. Za mitantanasa fanompoana maneran-tany. Dia nandratra ny ankibeako tao anaty atina akanjoko dia samy very pataloha tany amin'ny spa. Raha afaka mampiasa Andriamanitra, afaka mampiasa anao koa izy. Amen.